Eo amin'ny sihetry ny fampianarana raha efa tamin'ny volana Aogositra no tanterahany ny fanadinana baccalauréat dia amin'izao fotoana izao ireo mpampianatra vao mandray ny tamby karamany ndeha ary hoarantsika ny sary. Filaharana io no tazana tetsy Analakely. Ireo mpampianatra milahatra ny vakasion tamin'ny fanadinana baccalauréat 20 sy 20 no hita teny. Araka nambaran'izy ireo dia isa taona efa bolana oriny baccalauréat no mandray ny vakasion izy ireo. Bakatamy 2016 zany le raisinay amin'izao. Manodididina ny farany taona eo zany le izy. Izay no andraisana le vakasion bac. Taloha izy talohan'ny eo amin'ny entre Christmas taom-baovao eo foana ny fandraisana azy taloha. Fa taona angambany izay teo amin'ny taona teo eo dia efa vita fety foana izay vao mamavoaka zareo indray. Satrinay hoe azo mandritra ny fety fa izany hoe rehefa daminany zareo azy. Na rehefa vita mihitsy ny asa dia tokony hoe mahazo. Izay sitraponay. Maniry ny andraisana ny tamby karama aorian'ny asa ireto mpampianatra ireto. Zay ny amin'ny vaovao iny fa ataon'ny foko manidy Vaindohan-draharaha ny fitakina ny amerenana ny toerana mirakitra ny tantaran-draza ny ao Anosy-Vola. Tanjona amin'izany ny fanamafisana ny firaisan-kina ny foko manidy. Manamafy ny firaisan-kinana ny foko manendy ao amin'ny komina Mahitsy, distrika Ambohidratrimo, ary vonona ny atrika dingana ambonimbony kokoa amin'ny famerenana asina ny vakoka nentim-paharazana ao amin'ny faritra misy azy amin'izao taona vaovao zao. Ataon'ny foko manendy Vaindohan-draharaha ny fitakina ny amerenana ny toerana mirakitra ny tantaran-drazana ao Anosy-Vola, amerenan'ny asina nosen'ireo vahiny mpanofa tany izay nampanofain'ny mpanao politika azy tany aloha ka nitera-pahavoazana tamin'ny mponina ao amin'ny faritra Mahitsy. Manama izy azy zany Anosy-Vola zany manama izy azy zany manendy zany fa tsy zay olona rehetrarehetra tia tsakatsaka nanao zavatra ao dia makao alohantsika ny tsakatsaka ao alohantsika ny tantana azy fa vitatsika koa ny manao an'izany fa tsy andrasana zany. Voatanisa nandritra ny fionambe efa nomezana asina ireo zokiray aman-dreny natao tao amin'ny fokotany Ankazo tamin'ny fiandohany ty taona ty fa tsy voafehy toy ny teo aloha-tsony ny tranga voajanahary tany atoerana noho ny fanontana fady isan-karazany izay mitandremana tao Anosy-Vola hatramin'izay nisian'ny vahiny tao zay. Voalazan'ireo zokiolona fa very asina niody andro nampiavaka ny manendy ka nandatsakaina foana ny varatra isaky ny nisy kotroka ary tsy latsaka arak'izay ilana azy tsony ny orana amin'ny fambolena ka tsy maintsy ikaroam-baolana ny ampitsarana ny fanososena ny fomban-drazana ao Anosy-Vola hanavotana ny fiainam-bahoaka.